Miarabantsika rehetra manaraka ny izao vaovao izao ary miarabantsika rehetra ihany koa natratra ny taona 2024 mirary ny sosy fombiazana hatrany. Omentsika avy hatrany ny vaovao makasika ny rivodoza ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Nitombo hery izy raha tamin'ny sivora maraina teo zany hoe raha tempête tropicale modérée no sokajiny isy azy tamin'ny alina dia lasa forte tempête tropicale zany ilay rivodoza Alvaro. Ndrivotra miaraka aminy araka zany dia manodidina ny 90 kilometatra isan'ora raha toka 20 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra manodidina ny fohibeny. Izay fohibeny izay tamin'ny sivora maraina teo dia tany amin'ny 5 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Morombeno misy azy mikisaka mianatsinanana somary atsimo atsinanana trano moa ity rivodoza ity ary manatina tsikelikely ny morontsiraka ao anelanelan'ny Belle-sur-Mer sy Morombe zany no vinavinaina iditra tanety izy ho an'ny anio alina eo anelanelan'ny Amenora ariva ka hatramin'ny 12 ora alina. Makasika ny rivodoza ty ihany araka izany dia misy ny filazana miloko mavo ho an'ny faritra vitsivitsy manamorona an'iny morontsiraka avoany andrefan'iny dia toy ny Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Mahabo, Beroro, Ankazoabo, Sakara, entanina izay ponina rehetrarehetra amin'izay faritra izay mba hapiatra an'izay fipetra mifandraika amin'izay loko mavo izay entanina ihany koa entanina hatrany ny mpampiasan'ny ranomasina rehetrarehetra ao anelanelan'ny mainty rano ka hatreo Toliara mba tsy hampiasan'izay ranomasina izay ary anaraka ny fipetra izay omeny manam-pahefana ao fotsiny. Sotra betsaka.